Fa mbola maro amin'izao fotoan'izao ny olona tsy mahantona ireny toerana voatokana amin'ny fividianana trano sy tany. Misy kosa nefa ireo efa matianina amin'izany ka mizara ho andrehetra, anisan'izany ny OABIMO. Ary avy hatrany andindindiny miaraka amin'ny Rarakaran-Driamanalina sy Mamira Samoely. Ny 50 isanjato ny fifanankalozana ara-barotra rehetra tafiditra ao anatin'ny sehatra ny fividianana sy fampanofana trano sy tany eto Madagasikara dia ivelan'ny foibe manokana amin'izany izany na irony antsoina hoe agence immobilière irony avokoa. Izany hoe misy mifanelanelana tanterahana ireo mpanira miasa amin'ny tenany manokana. Ireo fianakaviana avy amin'ny sokatsim-piarahamonina atonontonony moa no misafidy izany. Ireo karazan'olona ireo dia isan'ny tinendry amin'ny alalan'ny fividianana, fivarotana ary fampanofana trano na tany amin'ny alalan'ny tranokala www.wabestimo.com. Monoproduit nilazantsika azy tsy misy rencontre, tsy misy matériel informatique na koa habillement fa tena spécial immobilier. Izany hoe na rehefa resaka immobilier na vente na achat na location na bien immobilier na fonds de commerce, izany hoe trano io na tany na appartement dia miditra ao anatin'ny sitanay. Anjaton'ireo cybercafé miara-miasa amin'ny OABestimo, 30 ireo mpanira trano sy tany ary 50 kosa ireo agence immobilière manerana ny nosy. Manana réseau partenaire zay. Réseau partenaire anay dia ireo cybercafé sy ny démarcheur rehetra eran'ny Madagasikara. Izy ireo dia manampy anay amin'ny fampitana ny hafatra, fampahafantarana ny tolotra ny Bestimo. Izy ireo ihany koa dia manampy anay amin'ny fampijirana ny annonce ao anatin'ny site. Contrepartie an'izay nefa dia manome zahay commission ho an'ny zareo ireo izay ka hatramin'ny 50% mihitsy. Izay zany dia mampiasa ny modèle atao hoe gagnant-gagnant ary koa mi-ciblé ihany koa ny mass market, izany hoe ny population, ny classe moyenne zany mitady ny bien mba ho amin'ny fahefan'ny vidiny malagasy. Ny fandoavam-bola rehetra mahakasika ny fividianana sy fampanofana trano sy tany amin'ny alalan'ity tranokala ity tanterahana avokoa amin'ny alalan'ny mobile banking toy ny Orange Money, ny Airtel Money ary ny M-Vola.